Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Mariazy ivelan'ny fiangonana, mety ve? Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Taona vitsivitsy lasa izay dia nisy olona nanantona. Ianao pastera hozy izy no mba tianay hanamasina ny fanambadianay ho ataonay any Afrika Atsimo. Olona mipetraka aty Eropa ilay miresaka. Dia etoana idolo izy ny billet d'avion-nao mandroso miverina makany Afrika Atsimo ary aorianan'ny fanambadianay raha ohatra ka mbola manana fikasany pastera andeha ho any Madagasikara kely mba hanao vakansa dia mbola etoana koa ny billet d'avion-nao makany mandra-piverinao aty Eropa ary mbola omeny fanomezana ihany koa pastera hozy izy aorianan'izay rehetrarehetra izay. Dia natao ny dinidinika hirosoana ho amin'ilay izy. Voalohany aloha dia hoe ho ataonay champêtre ilay izy, izany hoe tsy any anatina trano fiangonana fa eny amina zaridaina ivelan'ilay hôtely zany nanaovana an'ilay fanamasinana. Dia fa teo aloha dia somary efa niketrona. Avy eo indray dia hoe raha mety koa pastera satria ny invité anay olona tsy mivavaka daholo, ny ankabetsahany, ny 700 isan-jato mahery dia aleo mba tsy atao sermon, tsy atao toriteny ozy izy fa atao discours. Dia atao fohifohy ozy izy eo amin'ny 5 à 10 minutes eo fotsiny no discours izay ataonao ozy. Dia raha mety koa izy dia mba tsy tononina foana ny anaran'i Jesosy Kristy satria na izahay ary izy tsy te hoe atsara velatsihy be amin'izany satria izay tsy tena mivavaka be fa izay mino fotsiny ny fisian'Andriamanitra. Dia sao dia hanafotoana an'ilay olona eo izy raha hoe ho tononina foana ny anaran'i Jesosy Kristy. Toy izao hoe ahoana no hanamasinako ny fanambadianareo amin'izany raha ohatra ka tsy afaka ho ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria izany hoe tsy maintsy hiteny amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina no hanamasinako ny tokantranonareo. Fa ngaho izy tsy mety raha atao amin'ny anaran'Andriamanitra fotsiny. Manjary sao dia mety tsara velatsihy izay hoe tsy mino an'izany Fanahy Masina sy an'izany fa ataovy amin'ny anaran'Andriamanitra fotsiny satria izay izy dia mino fa misy ny être supérieur. Ilay antsoina hoe Dieu dia io Dieu io ataovy amin'ny anaran'io Dieu io fotsiny ozy izy dia izay no hanamasinana ny fanambadianay. Dia be dia be ny zavatra niresahany dia tena ozy hoe diso adresy reto olona reto. Diso adresy. Tsy raikitra moa ilay izy satria tsy afaka hanao an'izany mihitsy fa nataony zareo ihany ilay izy taty aoriana henoko dia hoe vitany dia natao hoe semi-laïque hony ilay fanamasinana. Dia tena tanteraka arabaky teny mihitsy ilay ambaran'ny soratra masina hoe any aparany ihany ny olona dia hitady mpampianatra ho azy izay miapetipety araka ny filany, hanatanteraka ny filana ao anatiny ao. Ary izany indraindray no mampalahelo amin'ity resaka hoe mariazy ivelan'ny fiangonana ity. Mahita an'ilay zavatra hitany amin'ny sinema ilay olona, any amin'ny film sy ohatr'izany dia reny ny zavatra tiany réalisena dia forceny fotsiny ny fiangonana hanatanteraka zavatra mitovitovy amin'ireny na dia efa mipetraka ary amin'ny fandaminana hoe tsy manao an'izany ny fiangonana. Mampalahelo ilay izy ry havana satria misy endrika tsy fanekena fandaminana ao anatin'ilay izy ary tena mila manitry tena mihitsy nitsika. Izany moa ny ambarako amin'ny tanora foana aty Allemagne zao dia hozy hoe nareo zao rehefa hisora-panambadiana nareo tsy any amin'izay tianareo hanaovana azy fa miteny ny ambasady hoe aty à Berlin nareo tsy maintsy misoratra dia maka aty à Berlin nareo miteny ny ambasady hoe amin'izao ny andro, amin'izao ny ora, izao ihany nisan'ny olona azonareo entina satria izao ny tafiditra ny efitrano. Manaraka nareo manaraka tsakany sy andavany izay teneniny nareo. Fa maninona rehefa ny fiangonana no mametraka fandaminana hoe ohatr'izao nanaovana azy dia tsy valana nareo dia tiavinareo vanina daholo ity zavatra rehetrarehetra ity satria hamaivaninareo ny aty amin'ny fiangonana. Tsy misy ady hevitra mihitsy ny any amin'ny firaisana, ny any amin'ny commune. Fa rehefa aty amin'ny fiangonana dia tadiavinao asiana débat daholo ny zavatra rehetrarehetra hoe fa nga tsy mety raha atao an'izao, fa nga tsy mety raha atao an'izao. Efa endrika tsy fankatoavana izany. Ny olona manetry tena dia manaraka izay fandaminana apetraka ny fiangonana eo. Tadio koa ry havana fa ny toerana rehetra dia samy amin'ny anjara andraiky ny daholo avy ary efa lojika apetrakantsika olombelona mihitsy izany. Ao anatin'ny tokantranonao dia misy ny hoe hevitra fatoriana, misy ny hevitra fidiovana, misy ny hevitra fivoahana, misy ny hevitra fisakafoana, misy ny hevitra fandraisam-bahiny. Ka raha ohatra ka mety aminao no hoe handray vahiny dia hampisakafo vahiny any amin'ny efitra ny fivoahana dia ataovy an'izay ilay izy satria izany hoe mety mitovy daholo ny lanjan'ny toerana rehetrarehetra. Mitovy daholo io izany fa mety daholo izay anaovana an'io na iza dia izay. Raha mety aminao ny mandray vahiny ka mampisakafo azy any amin'ny efitra ny fivoahana na fidiovana dia ataovy koa izany ilay mariazy eny ivelany amin'izay toerana rehetra tianao anaovana azy. Fa ho hitanao tsara fa misy zavatra tsy mety any amin'ny lafitsaina olombelona any hoe ohatrany tsy mety kosa raha izao ohatrany tsy mety kosa raha izao dia tahaka izany mihitsy. Io trano fiangonana io ravana ka trano masina io le rindrina efatra mihitsy ny ambarako amin'izany le trano vata trano mihitsy ny ambarako amin'izany toerana voatokana io izany ny atao hoe masina ao anatin'ny baiboly.
zavatra voatokana ho amin'ny fanompona an'Andriamanitra, ho amin'ny fivavahana, ho amin'ny fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra ny trano fiangonana izay tsy mitovy mihitsy amin'ny trano isan-karazany etseroa izay anaovana an'izao ka misy lanjany izay le fahamasinana izay ary eo ka anakaja amintsika mihitsy izay hoe toerana masiny ity izay natokana ka aza ampitoviana amin'ny toerana samihafa mihitsiny fa masiny io ary tadio mandrakarivo saika fanamasinana fanambadiana no atao dia ao amin'ny toerana masiny io hanaovana azy. Ny zavatra anankiray koa voatsela koa dia nisy olona niteny tamiko hoe ny problème anay pasteur izy le hôtely le hitanay ary ananina izy nefa le fiangonana misy anay izy ary ambanimbany vohatra ry ka raha ohatra izy ka any amin'le fiangonana misy anay io no atao le mariage dia lavitra be dia lany andro any ampandehanana eny fotsiny zay amin'io andro io fa tena tsy hotody any amin'le hôtely mihitsy fa tena hoe tsy maintsy eo amin'le hôtely izy dia eo avelan'le hôtely na ao anatin'le hôtely ihany nanaovany anazy satria io hôtely io no tianay anaovana an'le mariagenay toy izay hoe reretsy ny zavatra rehetra ane zany ianareo dia mitorona eo atoron'le hôtely daholo ny fandaminana rehetrarehetra le hôtely zany nohatra ny zava-dehibe indrindra aminareo ka hoe ity hôtely ity ny tianay anaovana azy dia miodikodiny atao amin'ity daholo hoe tsy maintsy zay fiangonana akaiken'ity zany no anao tsy nitoy izany ka ny fanamasinana fanambadiana tsy mitorona eo atoron'ny hôtely fa mitorona eo atoron'ny fiangonana satria ao am-piangonana no atao le fanamasinana fanambadiana fa raha ny hôtely ny zava-dehibe aminao dia tsy ho gaga mihitsy arao izy ianao hoe ho ataonay champêtre izy satria le hôtely hitanay ity ny tena tianay ity ny nofinofinay ity ny tena tsara indrindra dia eto ny tsy maintsy anaovana an'ilay izy dia larigenao fotsiny le fiangonana tsy ho gaga mihitsy satria le hôtely ny zava-dehibe aminao ka fa raha le fiangonana ny zava-dehibe aminao dia miodina eo akaikin'iny fiangonana iny daholo ny zavatra rehetra satria hoe ato no anaovana ny fanamasinana dia miodikodina ambadika iny daholo amin'izay rehefa avy eo ny zavatra rehetrarehetra io fiangonana io ry havana be dehibe no milaza hoe fiangonana voalohany anery pasteur tsisy an'izany tsisy an'izany hoe vatatrano zany tsisy an'izany hoe tsy maintsy eto sy eto zany fa ny olona mitambatra fotsiny dia zany natao hoe fiangonana tsy fahalalana tantara no mahatonga ny olona miteny an'izany fa ny fiangonana voalohany ny nahatonga azy ireo tsy nanao trano dia izao satria nenjehana izy fa reo oloreo dia nivavaka tany anaty trano daholo nisy communauté kely mihitsy hoe ary amin'ny trano no mivavaka fa tsy niteny mihitsy ireo hoe mivavaka dia le champêtre ery amin'ny champ ery na ery ananiny ery fa tsy ilainy zany trano hipetritra ivavahana zany raha ny olona tamin'izany fotoana izany ary angamba ny mahita ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao dia mety hiteny mihitsy zareo hoe sambatra nareo zay ny tamin'izany fotoana izany tena sahirana mihitsy zany hivavaka zany kely ny trano tena hoe tsy afaka nanao hoe makalalany fa tranon'olona ny hivavahana nareo raha ngako misy toerana tena ahafahana mivavaka manokana mihitsy isan'andro ary tena malalaka sady ngezany tsara tena sambatra nareo le tompony ho antsika indray no lazainao fa faty antokako efa miverina amin'ny izy mihitsy ane zany fomba fisainana zany ka anio dia te hiteny amintsika fa tena zava-dehibe io trano fiangonana io raha misy olona anankiray fotsiny zao ataoko hoe mpanao baolina izy dia izy manao hoe ny aho izy tiako ataoko champêtre zany hoe ataoko ivelany fa eo amin'ny stady eo amin'ny terrain de foot eo mihitsy ny tiako anaovana le mariagenay io izy eo no masinina le izy ny sasany indray mety hoe olona pilote izy na ohatrany hoe any anaty avion mihitsy nanaovana ny mariagenay zany hoe misy signification misy dikany daholo io toerana rehetrarehetra io misy valeur ao anatin'le olona io toerana io matoa io entina hoe eto amoron-drano aty anaty ala eny ambony zao na ary ananina dia misy valeur aminao iny toerana iny ka inona le toerana misy valeur aminao io le amoron-drano sy eo amin'io terrain de foot ve sa le eo am-piangonana ny fiangonana ve no misy lanjany kokoa ao aminao sa le toerana samihafa dia anjarantsika no mamaly an'izany fa matoa io ataonao amin'ny toerana anankiray dia misy lanjany io ary hotsaronao foana hoe teto no nanamasinana ny fanambadianay hafa ihany zany hoe fanamasinana fanambadiana natao teo amin'ny altara tao am-piangonana zany fa dia miteny amintsika marina matetika moa ny olona izay manao an'io mariage champêtre io jerevy daholo manodidina antsika fa olona tsy nanana fototra ao anatina fiangonana izy manana olana amin'ny fiangonana izy dia izay no mahatonga azy manao an'izy io ka tsy fanomezantsiny le izy noho ny amin'izay lafin-javatra izay fa ny olana fotsiny dia le fanambaniana satria mety ho tonga amin'izany manko ny hafarany io le hoe tsisy lavana zany trano fiangonana zany ary tsy voatery atao any amin'ny trano fiangonana zany rangaha vo tamin'ny oviana zao nisy olona niresaka an'izany mihitsy ny hoe ngaho izy tsy mety raha ohatra ka hoe ity olona ity no nitondra nyreto olo reto tao amin'i Jesosy Kristy dia izy no hanamasina ny fanambadiany zareo nefa io olona io tsy pastera
fa olona laika fotsiny fa tena hoe kristianina izy zany nafana fo izany dia izy no nitondra an'ireto couple reto tao amin'i Jesosy Kristy dia hoe aleo izy nanamasina zay re olona raha izany zavatra zany anie zany dia tena hivadika profanina mihitsy ty resaka ty lasa tsisy tika satria hoe tsy manaraka tradition tsy manaraka fombafomba fa atao arak'izay ny toe-ponao fotsiny tena zava-dehibe ka ny hafaran'io zany raha izany dia zao satria efa tsy ilaina intsony koa moa zany ny fiangonana tsy ilaina intsony ny pastera dia ny hafaran'io dia izao mifoha maraina fotsiny le olona anankiroa eo ambony fandriana ao dia miresaka hoe tena mifankatia be tsika fa andaoraka atsika atao mariage vetivety eto ambony fandriana eto dia hoe izy any anamasina azy dia atsovo par téléphone fotsiny ranona dia asivy miprononcer quelques mots fotsiny izy fa ny toe-potsika ny tena zava-dehibe amin'io dia vita ny fanamasinana ny fanambadiantsika ohatra zany ny hafaran'io ho very amin'izay ny tena signification io fa ho ataotaon'ny olona amin'izay fomba tiany anaovana azy io ary izay mihitsy ny olona manao an'ilay zarak'izay tiany itiavana azy fotsiny daholo ny olona fa tsy manaiky mihitsy anaraka izay fandaminana apetraka eo anivon'ny fiangonana Jesosy dia efa niteny na inona fehezinareo aty ambonin'ny tany izy dia ho fehezina any an-danitra ny dikan'izany dia izao ny fandaminana rehetra izay apetraka eo anivon'ny fiangonana dia mipetraka eo anatrehan'Andriamanitra zany mipetraka eo anatrehan'Andriamanitra zany ary tena fanetretena lehibe ry havana fa averiko ihany mety manana problème amin'ny fiangonana le olona tsy te ho fefehezin'ny fiangonana le olona raha makany amin'ny fiangonana sasany izy zao dia miteny le fiangonana hoe ainareo atao fanamasinana fanambadiana raha izany ozy izy dia izao Jesosy Kristy zany no ivon'ny tokantranonareo mila manaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ianareo zany ka noho izany rangana ramatoa zany mila mianatra katekômène miroso amin'ny fanekenan'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy dia tonga dia tsy mety izy tsy mety aminy zany dia izay mahatonga anazy miala satria manana olana amin'ny fiangonana reo le olona tsy mifototra amina fiangonana anankiray fa makarety mivavaka arety mivavaka ety dia tsisy fiangonana matotra hoe tena hifotorany dia rehefa avy eo amin'izay rehefa ho atao le fanambadiana dia tsy hitantsona izy fa dia sambosamborina fotsiny mpanompon'Andriamanitra hanao an'ilay izy ary mampalahelo zany le izy mety misy anton-javatra sasany na circonstance sasany mety azo anaovana an'ilay izy ary za mino fa Andriamanitra koa dia mijery ny toe-pon'ny olona fa raha ohatra ka izany zavatra zany no mety hoe cas particulier zany na ataoko hoe exception dia tsy mijustifie mihitsy zany hoe zay ny tokony atao raha misy ny exception ohatra zao ny exception rasaiko dia hoe any Arabie Saoudite le olona no mipetraka tsy afaka nodiny a Madagasikara mihitsy izy mifankatiry zareo dia azo atao mihitsy le ngambany hoe any amoron-drano any na any amorom-pasika any na toy izany dia misy olona manatanteraka le fanamasinana dia mety ho azo atao mihitsy zany amina tranga izay antsoina hoe manokana toy izany fa raha izay no ndeha atao généralité dia azo atao le izy dia ho atao lamody ho arahan'ny olona rehetra indray izy dia miteny amintsika fa ho lasa zavatra tsy misy dikany intsony fanambadiana io rehefa avy eo fa samy ataotao amin'izay rehetrarehetra tiana anaovana azy io ka na rapitso dia rapitso raha te hivady androany dia androany te hanao an'ilay izy dia mety daholo mety daholo satria ny olona rehetra zany efa afaka hanao an'ilay izy ny fiangonana tsy voatery anaovana an'izy ka na ao amin'ny salle de bain ary sady manao douche eo nareo mivady dia tonga dia atao eo ny fanambadianareo dia izay ny hafaran'io zay ny hafaran'io ka tsy izany mihitsy fa jerevo tsara ny zavatra rehetrarehetra indray moa tsika dia milaza izay tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana mbola izy video io resahako amin'izay fa ny lalàna izay ambaran'ny Paoly amin'iny dia vakio tsara ny Romana toko 7 sy ny toko 9 izay misy an'iny teny iny ary ny toko 9 fa lalàna makasika amin'ny fanadiovana ny olona amin'ny fahotana zany no ambara amin'iny fa tsy ny lalàna rehetrarehetra mihitsy ka dia hoe tsy ambany lalàna fa ny soratra masina raha ny Romana toko 7:12 milaza fa manekeny mpitondra anareo mahekeny fahefana lehibe izay manam-pahefana sy ny lalàna izay apetraka eo arahana fa tsy hiteny ianao hoe tsy ambany lalàna ny amin'ny fanadiovana ny olona amin'ny fahotana no ambara amin'iny fa azafangaro ny zavatra rehetrarehetra ry havana izay fandaminana apetraka anatin'ny fiangonana arao ny valiny zany mety le izy sa tsy mety dia ozy aho hoe mety ho azo atao ihany le izy amin'ny fotoana sasany kanefany raha ny tena izy dia zao aleo foana ihany eo am-piangonana atao le fanamasinana fa ny hafaran'io zava-doza hitarika ho amina lasa profanina be amin'izay ty resaka fanambadiany ty rehefa vao tsisy lanjantsony io ary lasa na ny fiangonana azy hafa ihany zany hoe mba iny mariazy iny fotoana indray iny amerenana ny olona izay tsy niditra am-piangonana hiverina ao anatin'ny fiangonana indray ireny mariazy reny hainona ny tenin'Andriamanitra ka tsy izay revirevinao arak'izay hitanao tany amin'ny fahitalavitra tany no tanterahana fa tanterao fotsiny amin'ny mpanetretena izay fandaminana apetraky ny fiangonana ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen.